94.1 G, mahafinaritra be ny ato dia te hizaha aminareo zavatra be dia be. Coucou mamie et papy. Rindra, efa nilaza taminao anie za fa Rindra, efa nilaza taminao anie fa tsy tokony fasehoana ireny zavatra ireny. Ohatrany tsy mananjoko mihitsy ianao, tsy nieritreretinao manko fa misy fiantraikany amin'ny asako ireny zavatra ataonao ireny. Tsisy miraharaha an'izany eny ianareo dia izany foana mihitsiny, tsisy miainana mihitsiny. Dia magnano mbola tsara tsika jiaby, anareo jiaby akany akory aby, andreo avy Brickaville akany, andreo avy Tamatavy akany karahan'izany fomba fizakantsika igny ao. Anareo maro aminareo nanontany avy taia ma zany natomboany zany agnarana Antelangue VO zany satria aho zany da Antemory aho Sud-Est avy Manakara Vohipeno amin'agny aho zany hoe Antelangue Chay zany aho avy amin'Abako zany ny aviany Antelangue Chay da tonga eky sika androany. Elle est derrière plusieurs spots publicitaires. Connue sur les réseaux sociaux pour ses contenus fun, mariant son côté polyglotte et sa capacité à parler plusieurs dialectes, cette jeune femme simple a souvent l'habitude d'être dans l'ombre. À travers la texture de sa voix, elle accompagne secrètement le quotidien de milliers de Malgaches sans jamais s'exposer en pleine lumière. Aujourd'hui, elle franchit le seuil du studio pour se dévoiler en exclusivité face à nos caméras. Découvrir le métier de comédienne voix professionnelle, c'est plonger dans un univers de précision et d'émotion pure. Tonga soa ato amin'ny 24.1 G, Flolirina Maximienne, Omega comédienne voix off, izay fantatrareo amin'ny tambazotra tserasera amin'ny alalan'ny voice-over Antelangue VO. Prêter son empreinte vocale à un projet est un art de la nuance qui dépasse de loin la simple lecture. Pour elle, c'est un véritable travail d'acteur. Ny comédienne voix off moa zany dia ohatran'ny voix off rehetra foana ihany izay mampindrana ny feonay mandafika tsy voatery ho dokam-barotra no lafianay fa mety ho documentaire io mety anatin'ny film ihany koa dia mety anatin'ny reny karazana matériel ampiasantsika amin'ny alalan'ny teknôlôjia reny fa samby hafa fotsiny ihany ny fomba iantsontsika azy fa de base izy voix off foana ihany no anarany. Nasiko hoe comédienne satria araky ny hitantsika maro loko le izy polyvalence vocale zany hoe dreretinareo maheno anahako nareo amin'ny feo hafa mihitsy na henonareo anahako dia misy fotoana dia tena hoe zazakely indray ny hitanareo zany hoe manambara zavatra flexible le izy comédie. Mommy, I am bored. I need to go to sleep. I wanna eat pizza. Are you sure? But you need to go to school. But mommy, I'm really lazy. I don't like to go to school. Derrière le micro, elle navigue entre plusieurs univers, mais deux registres particuliers définissent sa zone de confort idéale. Personnage tena azahoako aina indrindra dia anankiroa. Mety tenareo ataovy anankiray ihany fa anankiroa tena azahoako aina indrindra dia ny anankiray feon'ankizy kely satria za tena tia ankizy kely dia moko za olona hypersensible kely dia manana caractère enfantin zay dia zay tena itiavako ny feon'ankizy kely dia faharoa manarak'izay ny feona tanora dia moa ny feona tanora tena flexible kokoa amina fiteny amin'ny fiteny zay ampiasanao anazy zany. Indraindray ny feon'ankizy kely ekena hoe tiako le izy fa indraindray mety hoe misy karazana teny somary tsy tena miadapte amin'le izy amin'le zamanao anazy. Mama, za ohatrany te hihinana chocolat be zany. Tsara reny fa hitanao mamparary kibo ane reny maninona zao raha mihinana voankazo sady ny voankazo mahasalama tsara zao tsika raha mihinana voankazo anankidimy isan'andro dia tsara misotro rano foana. Ny mama koa dia izao foana raha niaraka tamin'ny dada zao dia nandeha zay niaraka nihinana pizza. Miaraka amin'ny dada zany fa miaraka amin'ny mama tsy ohatran'izany mihitsy satria mama docteur. Cette polyvalence innée puise sa force dans la propre personnalité de notre comédienne. Pour Maximienne Omega Mirin, l'authenticité reste la clé de la performance. Izy tena caractère le izy fa tsy tena hoe zavatra foronina na ohatran'izany fa le hitanareo reny zany hoe ny fomba ahafahako mamoaka anazy le hitanareo reny fa ohatr'izay mihitsy ny caractère dia donc tsy dia misy fahasarotana loatra ankoatriny hoe nisy taona nahazo mission anankiray izay anao voix off dia film somary mampatahotra le izy dia tsy tafavoakako le izy satria
tsy ao anatin'ny karakterako loatra le hoe manao masika sy ny rehetrarehetra dia tena tsy tafavoakako le izy dia tsy haiko hoe afaka manazava an'izay ve fa raha ny fandiniko anazy dia mety hoe misy fifandraisany hoe tsy le izy dia tsy mila exercice be satria tena efa iainanao naturanao le izy. Pour Maximienne Omega Vlunirin, qui apprécie d'être une voix sans visage, le studio est un espace de liberté unique, taillé sur mesure pour sa nature profonde. Zay indrindra mampatonga anahako à l'aise kokoa am'le hoe voix off. Inona moa le voix off ny voix off dia tsy hita le olona hafa le hoe voice on hita eo le olona miresaka. Voix off tena ho anay introverti dia any ambadika any amin'ny studio any zay no maneho ny feonay dia any manko tsisy ahita hoe ohatry ny ahoana ny tarehanay ny mimika anay ny geste mimika anay rehetrarehetra fa le izy mazava ho azy fa hita eo ihany fa angamba mampatonga an'ireny tsitsy reny miezaka ry zareo no manao an'le izy mba tsy ho hita fa bon logiquement hita mihitsy le izy rehefa manao feon-jazakely dia ohatry izany dia hita hoe miezaka ianao tsy miezaka fa mandeha ho azy le expression mimika anao zany. Ka aza tao an'izany kosa fa tsy rariny raha fantatry dada mantsy ny adalanao asa fotsiny ny ahazo anao. Eshe nareo sy ny fiainanareo indray ary izany be cérémonie fotsiny. Le travail est invisible pour le spectateur, mais l'impact est stratégique pour les marques et les institutions. Mampita izy mampita hafatra satria ao anatin'ny communication ihany koa misy dokam-barotra somary misy itovizana koa manko ny mifanampy zay angamba ny azo ilazana anazy mifanampy ny communication sy ny marketing dia mandray anjara lehibe izy ao anatin'ny fampiroboroboana ny orinasan'ny olona anankiray satria rehefa tia ampafantatra ny orinasany olona anankiray dia mila maka olona maromaro izy miara-miasa aminy dia ahafana manatanteraka an'izany dia miasa be ny audiovisuel amin'ny maha audiovisuel anazy zay dia ao ny audio ao zany misy ny voix off dia ny visuel ao amin'ny sehatry ny aratsara dia mifanampy rehetrarehetra ireo eny fa hatramin'ny zavatra ilain'ny fanjakana ohatra ny hoe resaka sensibilisation arany dia ilana voix off. La vocation de Maximienne Omega Vlunirin est née bien avant l'ère des réseaux sociaux, à une époque où la radio berçait son quotidien et stimulait son imaginaire. Tsantaka ela raha mamontsoa en fait ny voalohany anaovako FB tamin'izany dia resaka hoe hianatra teny anglisy tamin'izany dia izay nafantarako anazy tamin'izany dia avy eo rehefa nanaraka anazy foana dia nafantatra hoe aika izy manao voix off fa tamin'ny olo nafantarako hoe voix off io zavatra tiako io satria tamin'ny mbola kely ahako no efa nankaty voix off. Tsika manko tamin'ny mbola kely tamin'izany mbola tsy tena hoe nalaza be izany réseaux sociaux Facebook fa ny radio ny tena hoe tsy naheno radio tamin'ny mbola kely dia nahafinaritra anahy maheno an'ireny karazana dokam-barotra ireny dia tiako le izy fa mbola tsy fantatro ny anarany tamin'izany dia rehefa taty afara amin'izay afaka baka nomeny zokonay telefona dia afaka nikirakira Facebook dia resaka anglisy ny tena nanaova Facebook tamin'izany dia Tsantagaela nao anatin'ny olona narahako indrindra. Aujourd'hui pleinement épanoui, notre spécialiste voix off doit pourtant relever un défi de taille, concilier l'urgence des studios avec un tout autre parcours d'excellence. Tena nafinaritra anahy le izy ary afa-po fa na dia hoe mbola anatin'ny miezaka mitady foana ny zavatra hoe ho tsaratsara foana izay manko tsika olombelona miezaka mitady ny tsara foana fa angamba ny endrikely dia eo amin'ilay hoe fandrindram-potoana satria sady mbola mianatra manko dia ao anatin'ny sehatry ny fitsaboana dia somary manelingelana ako ny resaka disponibilité ako nefa tsy tontolon'ny voix off ihany koa mila fotoana ihany koa izy indraindray maka ny fotoananao indraindray tsy ianao akory tsy mahafantatra hoe tonga ho azy amin'ny alina misy olona mandefa message urgent kely ty ataovy indray ty ohatran'izao dia indraindray le izy manelingelina kely hoe tsy maintsy manao an'izao dia fomba fandaminana sy fandrindrana ny fandaram-potoana no hitako hoe somary manelingelina kely indraindray dia eo amin'ny fikatsanany tsara dia mbola matsiaro hoe afa-po fa mbola hitady zavatra tsara foana moa zany. Restez connectés sur 24 points am'jay.